Zay ihany koa no mitondrantsika makany amin'ny vaovao manasongadina ny sosialin'ny mponina namela takaitra mavesatra ho an'ny faritra maro teto Madagasikara ny fandalovan'ny rivodoza Treza. Ankoatra io mahazo vahana ihany koa ny amin'ny ilany atsimo nosy iny ny mosary eo anatrehan'izay tranga samihafa izay dia natokana ho an'ny firaisan-kina-pirenena ny andron'ny asabotsy ho avy zao. Notapahana tao anatin'ny filakevitry ny gouvernemanta ny 3 febroary lasa teo fa andro ho an'ny firaisan-kina-pirenena ny sabotsy 7 febroary izao. Fotoana izay anaovana tolo-tanana ho an'ny traponà netsiny manerana ny nosy noho ny fandalovan'ny rivodoza Treza ary noho ny mosary any atsimo nosy. Eny amin'ny tranom-bokim-pirenena nosy no andraisana fanampiana avy amin'ny tsiraray. Momba ny mosary any atsimo manokana dia distrika 7 any atsimo nosy dia Ibenenitra, Amboasary atsimo, Bekily, Beroro, Tsihobe, Ambovombe ary Ampani no tena sahirana ratsakafo amin'izao fotoana izao. Ho an'ny Ampani manokana, araka ny fanazavana nomen'ny solombavam-bahoaka Andrianjaka Golzara Samson, anisan'ny olana goavana mipetraka amin'izao fotoana izao tsy fahampian'ny masombolo. Araka ny fanambaran-teto ihany moa ary maresaka be amin'izao fotoana izao dia kere any atsimo ity dia tsy tokony adino fa anisan'ny tratrany ity mosary ity koa ny distrikany Ampani amin'izao fotoana izao satria mifanila amin'ny distrikany Bekily, mifanila amin'ny distrikany Beloa ka misy ataontsika hoe ny tapany atsimo na ny tapany antsinana ny distrikany Ampani manontolo dia tratran'izay fahavoazana ratsakafo zay. Amintsika amin'ny teny izao dia misy ihany ny orana avy fa sahirana ny olona zany amboe ny zavatra ambolena, zany hoe ny masombolo zany na semantsa tena tsy mahita ka izay nanaovana antso avy amin'ny fitondram-panjakana sy izay rehetra afaka manampy mba hijerena ny vahoaka ny amin'ny distrikany Ampani mba hanampiana azy ireo amin'izay resaka masombolo zay zany ary eo ihany koa ny fanampiana ratsakafo mazava ho azy satria dia tena sahirana dia sahirana ny mponina any Ampani amin'izao fotoana. Ny fiakaran'ny rano, fiotsahan'ny tany no mamela eto Antananarivo. Noho izay dia tsy mitsaha mitombo ny isan'ny trabona araka ny tatra natao filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena. Miantso ny olona rehetrarehetra ny malala tanana, ny olona tsara sitrapo rehetrarehetra mba hanome tanana an'ireo trabona rehetra zany tsy eto Antananarivo fotsiny, tsy Antananarivo voalohany fotsiny teneniko zany fa faritany Antananarivo tena be dehibe, tena be dehibe ary tena makarary fo zany. Raha amin'ny sabotsy izao zany moa ny gouvernement amin'ny filakevitry ny gouvernement dia nanapa-kevitra hoe fifanomezan-tanana ny andro natokana ho an'ny fifanomezan-tanana raha amin'ny sabotsy everiko efa misy ny nanao talohan'izay fa mbola fanentanana ny olona rehetra na ny mpianatra na ny olon-tsotra na ny mpiasa sy ny sisa io na vola kely na zavatra kely izay azo atao hijerenan'ireto mpiara-monina ity samy malagasy. Ny olom-pirenena rehetra no antsoina andray anjara amin'ny andro ho an'ny firaisan-kina-pirenena ny sabotsy 7 febroary avy izao. Eny amin'ny tranom-bokim-pirenena nosy no hanangonana ary andraisana ny anjara biriky avy amin'ny tsara sitrapo rehetra.